Bonjour, bonjour, bonjour Église. Bonjour famille, comment allez-vous ce dimanche? Ce jour tant attendu de la semaine. Comment vas-tu là-haut? Je vais bien, et toi? Comment allez-vous? Bien. Alléluia. Gloire à Dieu pour dimanche. Alléluia. Gloire à Dieu car vous êtes là et j'espère que vous êtes prêts et prenez place car nous allons passer un moment merveilleux, un moment pure joie dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et d'un même cœur nous allons célébrer son nom, nous allons louer sa puissance et sa Alléluia. bonté. Alléluia. Et très bon culte à tous, famille. Alléluia. Tous ensemble. Qui je suis pour que tu prennes soin de moi, que tu m'écoutes quand j'appelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu penses à moi, que tu m'aimes? C'est si étonnant. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'appelle son ami. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'appelle son ami. Je suis pour que tu prennes soin de moi, que tu m'écoutes quand j'appelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu penses à moi, que tu m'aimes? C'est si étonnant. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'appelle son ami. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'appelle son ami. Réjouissons-nous, Église, dans sa présence. Qui je suis? Qui je suis pour que tu prennes soin de moi, que tu m'écoutes quand j'appelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu penses à moi, que tu m'aimes? C'est si étonnant. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'appelle son ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami
Tout-Puissant, Seigneur de gloire, il m'appelle ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'appelle son ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'appelle son ami. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'appelle son ami. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'appelle son ami. 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 Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'appelle son ami. Je suis son ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'appelle son ami. Je suis son ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'appelle son ami. 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 Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'appelle son ami. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'appelle son ami. Il m'appelle son ami.
le proclamer, famille. Je suis son ami. Je suis son ami, oui, je le crois. Je suis son ami. Je le sais, je le crois. Je suis son ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'appelle son ami. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Alléluia. Et par notre bouche, nous élevons l'encens de nos louanges. Nul n'est comme notre Dieu, dans le ciel et sur la terre. Il est bon et par son amour, il nous a appelés son ami. Alléluia. Gloire à Dieu pour qui il est. Gloire à Dieu pour son Alléluia. amour. Nous pouvons l'applaudir là où nous sommes. Alléluia. Wouh! Alléluia. Alléluia. Nous sommes là pour élever un seul nom. Et ce nom, nous le connaissons tous. C'est le nom qui nous a été donné et devant qui genou fléchit, devant qui toute langue confesse. Le nom de Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Connais un nom qui fait taire vents et marées. Je connais un nom qui peut tout ressusciter. Je connais un nom, c'est le seul qui peut sauver. Il est digne d'être loué. Je connais un nom qui fait taire vents et marées. Je connais un nom qui peut tout ressusciter. Je connais un nom, c'est le seul qui peut sauver. Il est digne d'être loué. Je t'appelle Jésus, je t'appelle puissant.
Jésus, ce moment est centré sur toi, Seigneur Dieu. Nos cœurs, nos vies sont centrés sur toi. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à son appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes de mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Puis je renonce à tous les faux semblants. Tout
centré sur toi, centré sur toi, mon Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous les faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Pour tout centré sur toi, centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi. Roi d'éternité, roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu le dis? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, pour toute ma vie. J'apporte bien plus qu'un chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration. Je te centre sur toi, centré sur toi, Jésus. Et je renonce à tous les faux semblants, pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration. Je te centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous les faux semblants, pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi. Oui, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Centré sur toi, Jésus.
nous abandonnes pas. Et nous sommes là pour te louer et pour t'aimer encore, Seigneur Dieu. Alléluia. Tu ne m'abandonneras pas, tu me l'as promis. Et dans mes combats, tu es mon ami. Quand le doute et la peur veulent voler ma foi, je ne retiens pas. Et je cours vers toi, j'abandonne tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore, Seigneur. Oui, je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. J'abandonne tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore, Seigneur. Oui, je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. Tu ne m'abandonneras pas, tu ne m'abandonneras pas, tu me l'as promis. Et dans mes combats, tu es mon ami. Quand le doute et la peur veulent voler ma foi, je ne me retiens pas. Oui, je cours vers toi, j'abandonne tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore, Seigneur. Oui, je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. J'abandonne tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore, Seigneur. Oui, je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. Oui, Seigneur, tu tiens tant à moi. Tu tiens tant à moi, tu l'as déclaré. Que me voit ta vie
t'aimer encore, Seigneur. Oui, je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. Amoureux de toi, amoureux de toi, amoureux de toi. Je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. Je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. Oui, je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. J'abandonne tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore, Seigneur. Oui, je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. J'abandonne tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore, Seigneur. Oui, je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. J'abandonne tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore, Seigneur. Oui, je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. Oui, je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. J'abandonne tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore, Seigneur. Oui, je laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. J'abandonne tous les soucis de ce monde. J'abandonne encore, Seigneur, pour t'aimer encore. Oui, j'abandonne
juste tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. J'abandonne tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore, Seigneur. Laisse tous les soucis de ce monde pour t'aimer encore. Hallelujah. 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 An'Andriamanitra iray no voninahitra. Aoka Tompo ho tanteraka aminay daholo izay zavatra nirainay teo. Mba ho lasa ami de Dieu zahay. Ohatran'ny grand-père anay Abrahama. Hallelujah. Aoka fantatray, tena ho fantatray ny anaranao. Fa tsy fantatray amin'ny vava fotsiny, fa fantatray ohatra ny analanao anay Tompo. Aoka zay ho anana fo mpanompo, fa tsy religion naovanay an'ilay izy. Aoka zay ho tianao Tompo, ampianaro zay mitianao ohatra ny tiavanao anay. Zay daholo ny irainay teo, sady vavakay ny fanandratana ny anaranao sy ny mombanao. Ampianaro mity zay Tompo, fa tsy tonga lafatra ny fitiavanay. Matetika aza par intérêt mody mity zahay, fa ny anaty fonay zavatrafa. Amarino zahay, amboaro zahay Tompo. Hallelujah. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka zany, dia ny fiangonana rehetra dia miteny hoe Amen. Hallelujah. 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 Eto moa zany dia efa mitonona fety sambatra sady ho amintsika rehetra mianakavy. Efa tena nanana zany. Ino moa meva foantsika matetika rehefa fety? Poulard. Ay poulard. Poulard fa tsy soulard. So dia tambatra nareo zany zavatra anankiroa zany. Alléluia. Zany soulard zany mamolava raha tsy diso. Rectifierao may teny vazaha ihany zany. Zay ilay izy zo. Soulard mamolava. Fa poulard ndray voky ohatran'ny akoho zay ilay izy. Dia atao fangaro champignon. Alléluia. Alléluia. Ny fiangonan'ny say dia mirary fety sambatra ho antsika. Raha sina teny kely le fety elo tsara ty teny ty ho antsika ty mifety. Eto moa zany zavatra tena hoentintsika matetika eto ny atao hoe fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'izao tontolo izao.
na ty fety idirantsika décembre hoe joyeuse Pâques joyeuse ino moa Noël bonne année diso daholo io so de mieritreritra anao fa tena taom-baovao décembre azadino calendrier mahihany idirantsika fa bon zay moziny olona to fety de oziny Paul aza mivakilo aminareo momba resaka fety sy aza manisy resaka fa rehefa poulard io de poulard misy moment koa rehefa atao solara le izy de atao solara fa avy any ambony fanamasina mamono fanamasina donc efa calendrier mahia zany navadika zareo daholo ny paf 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 fa na zany tratrany manova fety sambre zany petranareo maka fitoerana de enonareo tsara ty zavatra ty fa mahafinaritra be izy ty nyresaka moa tamin'ny lady farany herin'ny ino moa izy iny herin'ino fifankazarana zany ianao zany rehefa attaché amin'Andriamanitra ozy iny zay mikitikitika an'ireo ozy tompo ngamba mazava amintsika zay ina moa nomeko ohatra tamin'iny nanazira zavatra teto hoe ohatran'izany ianao rehefa zavatra kitihana ozy tamin'izay de zay zany mahatonga certaine tenin'Andriamanitra zany tsy tanteraka amin'ny fiainantsika hoe zay mikitika anareo de mikitika ny andromaso koa satria manina isika tsy mivakilo momba resaka an'Andriamanitra ohatra juste rappel kely de resaka zavatra anankiray androany fa izy ty fomba an'Andriamanitra ary zay moa fa tsy zoviana amintsika hoe resaka fomba an'Andriamanitra meny fomba zany isika lavabe ty zavatra ty fa rezomeko basique l'izy azahoantsika anazy fa efa mavonjy anao l'izy ary mahatonga anao lavitra l'izy raha azonao Matthieu 6:33 efa diso fantatritsika loatra katsao alohany fanjakako sy ny fombany de omenanao ny zavatra rehetra enina dia zavatra tsy anaovanao vavaka aza le izy bref angamba ianao misy moment tonga amin'izany fotoana zany hoe fety tsy nangataka fa nahazo fa nahazo an'izany nareo tsy nangataka fa nahazo parfois zatra tadiavinao tsy mila angatahanao kory fa bon bref ohatran'izany atsika rehetra ngamba efa n'expérimenté an'izany Andriamanitra zany mpanamboatra zavatra rehetra efa fantatsika zay de Andriamanitra rehefa nanamboatra ny zavatra rehetra sy ny zavaboary zany nataony lalàna zany midirize sy mibaiko sy ajainy zavaboary rehetra Andriamanitra zany nanamboatra lalàna zany mahatonga io masoandro io mbola ohatran'izao Andriamanitra nanao lalàna zany de nomeny ordre ny ranomasina zany sinon efa tsunami fiatsona an'izany Andriamanitra zany nanome lalàna iainantsika na de misy sakafo tiako be limité ty vavoniny ty lalàna zay inona koa zay tianao lavabe resahana daholo ny lalàna rehetrarehetra zany tsy tapitra ny herinandro angamba zay mahatonga l'izy hoe lavabe fa comprend bien ty zavatra ty fomba an'Andriamanitra izy ty ary nomeny amonjeny antsika sy resahana foana hoe ianao le mpanafaka ianao le manome liberté ianao le manasitrana resahana fa ahoana le izy ahoana tongavana amin'ny point anankiray zany amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany zay no entiko amintsika androany satria misy hery ao resahana foana fitiavana ny tompo resahako anareo indray ny contraire ny fitiavana androany iny contraire ny fitiavana fankahalana ay atao herin'ny fankahalana angamba izy ty fangaisy ty mity any Andriamanitra ane misy zatra tsy tiany azadino mihitsy rehefa resahana zany lalàna zany amintsika olombelona zany de misy ay moa tsisy avocat eto
ahoana ny avocat ay en cours de traitement ay ho anna avocat say mamaina ro te toritory ana lava ty fampitadintsika direo aveo toriko mihitsy ianao ho anana avocat non seulement ho anana avocat ny an-danitra fa ho anana avocat physique koa de ho gaga ianao de gaga ianao jerevinareo am'izay misy ny lalàna zany raha dinihana misy loi pénale zany misy loi morale be da be io fa tsy dirana moa zany fa atao hoe l'ensemble ny rehetrarehetra resahako de atao hoe lalàna la loi de misy ina moa morale amin'ny teny gasa question valeur an'olombelona ohatrohatran'izany angamba sady avinareo l'izy amin'ny teny gasy any hoe morale bref juste zay fotsiny fa en général zany lalàna ny resahana eto androany de resaka fankalana de resaka fitiavana tsy marina zany hoe Andriamanitra tia olona rehetra tsy marina zany tamin'ny voalohany tany rehefa nanamboatra anjely izy nasiny grady le anjely zay tiany angamba nomeny plasy ambonimbony ohatrany hoe Mikael fantatritsika ohatrany tena viens non seulement ho anana avocat non seulement manana anjely mpiaditsika fa manana Mikael physique koa mamaina ro te hitady ana manana mpiady sady any an-danitra sady voilà de sasany zany voilà de Andriamanitra zany rehefa namboary ny zavatra rehetra ohatran'izany koa tsika olombelona zay tsy tiany tamin'ny anjely ndalinareo manaraka Lucifer sy ny firongony de lasa diable le izy zay zany fomba nyty tantara ty zany fa rehefa miévangéliser moa zany de toriana foana Andriamanitra fitiavana fa rehefa miditra lalindalina ianao mila ampianarina anao fa Andriamanitra koa tsy fitiavana raha fitiavana 100% izy maninona namboariny ary ny enfer maninona misy voilà certaines choses réservena andeha ho any an enfer dikan'izany misy fomba izy koa mpitsara zany matoa zany natsangana ny lalàna en tant que mpitsara zany olona anankiray dia maninona ny rôle ny mpitsara mitsara araka ny lalàna natsangana de resaka kely amin'ny verina any amin'ny Deutéronome any amin'ny tantaran'ny Israël zany pour comprendre natao hoe lalàna zany de rehefa aveo tsika andeha ho any amin'ny nouvelle alliance de rehefa aveo tsika andeha amin'ny fiainantsika ankehitriny ao petra tsara ianao de no tsara ty fa baziko koa le izy fa efa mavonjy anao ty raha ohatra ka azonao le izy atambatrao daholo reny zavatra rehetrarehetra reny azonao le izy Deutéronome 4 chasse donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y a point d'autre fataro izy voilà de eto ny tena tiako atongavana amin'ny verset 40 eto hoe et observe ses lois et ses commandements zany hoe amin'ny teny gasy zany tandremo ny lalàna tsy maheno de tandremo ny didy ozy izy donc zavatra anankiroa io zany tsy mitovy la loi commandement lalàna dia didy mbola misy karazany izy ohatrany hoe ordonnance ohatra mbola misy an'izany précepte zany le izy farakaraka fidiran'le olona zay ianao malala hoe ino ty zavatra ty fa zavatra resako androany fotsiny dia ny lalàna sy ny didy zay zany ozy ny tompo zany teo hoe tandremo ny lalàna sy ny didy amin'ny teny gasy zay soratako anao anio izy
dia afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tsy pio amin'ny notinao tsara io commandement sy la loi io. Lalàna sy didy. Inona ny mahasamihafa an'izy io a décortiquentsika kely basique ilay izy amin'izay azonareo inona ny différence. Exode 19:5. Ty Exode 19 ty zany a rehefa nivoaka zany ny zanak'Israël zany a rehefa hanome lalàna Andriamanitra, rehefa hanome tous les équipements sy ny fombafomba zany a midiriger ny vahoaka zany. Amin'ny Exode 19:5 amin'ny teny mazava tsara eto. Maintenant si vous écoutez ma voix. Teo zany l'Andriamanitra zany nanome le Exode 20 fantatsika tson'ny olona be sy ny maro hoe didy folo. 10 commandements. Zany hoe amin'ny verset 19 zany izy miteny hoe si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Zany hoe na Satan zany kikikiko am'sa hoe ana nomena anaty fandriamanitra miteny ny tany sy ny ao anatiny. Daholo. Donc même Satan appartient à Dieu. Tout ce qui se move eto ambony tany eto zany an'Andriamanitra daholo. Zay mahatonga Andriamanitra manana pouvoir manome grâce olona anankiray manokatra varavarana na dia zanaka Satan zay eo alohanao io fa afaka kitian'Andriamanitra ny volontéany devoly. Ianao miditra misokatra daholo ny varavarana. Zavaboary malalanao na dia fa ohatrohatran'izany izy. Donc zany amin'ny verset 20 zany hitantsika zany Andriamanitra ny teny an'izao zany amin'ny Exode 20 zany rehefa nanome le didy folo izy. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Hitanao parole resahana fa izy sy ny teny hoe Andriamanitra nanome lalàny didy folo resahana eto. Donc nous prononçons ni parole zany izy de hoe je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Didy zay fa tsy lalàna. Différence n'izy io zany lalàna zany natao hamono. Za mantsy mbola tsy nanisan'izy io fa mba mieno zay olona efa nanisa le izy le zareo manao théologie reny 613 ony lalàna io. Donc ny didy zany maromaro no lalàna raha dinihana io afero. Inona ny nanomezan'Andriamanitra lalàna zao? Mba fantatranareo inona? Bon, ny ato moa efa mahalala zany amononanao. Dia jerevanareo tsara nge. Lalàna zany raha ohatra ka lalàn'ny fanjakana olombelona zany fitondram-panjakana resahana zay mangalatra samborona tsy zay. Atao amono le izy. Zay tsy manaja code de la route mandoa amande. Dia amin'ny Romaine teny mazava tsara hoe inona moa ny antony nanomezana lalàna ozy Paoly. Maninona ny olona omena lalàna zany hoe zanak'Israël zany. Mena ny lalàna be zareo amin'izay mihamaro ny fahotany. Satria ny Baiboly any amin'ny Nouvelle Alliance any manazava amin'ny Romains 7 hoe raha tsisy lalàna ao izy za tsy atsona mpanota fa partirany lalàna amin'ny teny hoe aza mitsiriritra zavatr'olona ianao zay azo condamnena. Fa raha ohatra ka lalàna tsisy ny teny hoe aza mamon'olona afaka vondriko zay olona tsy tiako. Donc tsy azo samborina zay. Lalànam-panorenana ohatra. Misy lalàna zany hoe rehefa manao an'izao ny député, rehefa manao an'izao ny président, rehefa manao an'izao ny voilà ministre, rehefa manao an'izao ny vahoaka, zao ny lalàna dia arahana. Fa ny tena bio an'le izy anamborana anao, anamborana antsika vahoaka. Satria misy ambolin'ny lalàna. Ahoana olona anankiray antsona ambolin'ny lalàna? Zareo amin'ny fitondranako zay tiany sasany atao io. Na dia amin'ny tany démocratique soi-disant hoe mitany mandroso aty aminay aty zay tiany zala atao io. Satria ambonin'ny lalàna izy.
dia jerevinareo zao a inona ny maratsy an'le lalàna na resy bon azo resana biblika le izy jesosy zany tonga zany contreny foana le lalàna zany satria tsy parfait le lalàna oziny baiboly dia jerevinareo zao a raha lalàna eto ambony tany zao ohatra inona zao hitanareo défaut amin'ny lalàna lalàna eto ambony tany mamono liberté ono dia inona koa manina ay azo contournena ono le lalàna so zay nataony tany amintsika tany hoe sady gasy izy sady vazaha azo contournena io alleloia azonareo tsara zay lalàna zany natao mahafaty voatratra kely ianao dia mandoa amande lalàna zany natao amono na dia tsy azonao zany ho zavatra zany pour le moment dino tsara fotsiny hoe lalàna eto ambony tany dia ozy Andriamanitra ihany zany a rehefa niteny amin'ny Exode 20 zany tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face inona mahatonga anazy miteny an'izy io zany amin'ny Philippiens zany miteny an'izao zany hoe ils ont pour Dieu leur ventre ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte dia jerevinareo tsara amin'izay io tsy pio tsara izy ils ne pensent qu'aux choses de la terre donc zany a Andriamanitra zany miteny hoe rehefa za zany mieritreritra ny zavatra eto ambony tany be loatra zany lasa Andriamanitra io vola ohatra bref arakara ny olona zany samy manana zavatra tiany zany eto ambony tany zany ianao zao informatique hoe fa afaka iny aretiny iny sinon za lasa intelligence artificielle koa fa tsy tiako io bref ahoana azonareo tsara le izy Andriamanitra zany amin'ny teny hoe rehefa mibase loatra sur terre zany ianao zany dia misy antony daholo io zavatra rehetra io lalàna zany a terena commandement juste Andriamanitra miteny zany a dia rehefa avy eo ianao mena safidy anaraka sa tsy anaraka zay zany nomen'Andriamanitra rehefa nivoaka zany a ny zanak'Israël zany a dia Deutéronome 6:5 zany izy miteny hoe tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta force inona mahatonga anazy miteny an'izy io imagineo zany za zany pointe aviany zany tonga zany miteny aminareo zany aiza moa zany vous aimeras vous m'aimez de toutes tes forces rehetrarehetra ahoana fandraisanareo za raha hiteny an'izany dia za tsy vadin'olo dia za tsy zanakanao dia za voilà ahoana zany na vitan'olona anankiray zany manatona comme ça tianao amin'ny fonao rehetra amin'ny ina moa herinao rehetra amin'ny sainao manontolo ahoana tsy égoïste raha zany ka tsisy olona anao an'izany ko sanareo fa nisy olona niteny an'izany taminareo tiavo amin'ny sainao amin'ny fonao rehetra amin'iny anao rehetra efa nisy an'izany voilà Andriamanitra ihany miteny an'io Andriamanitra ihany miteny an'io teny io inona ny antony amin'izay Andriamanitra tsy égoïste Andriamanitra tsy tia tena Andriamanitra aza mizara ny fananany eny hatramin'ny zanany latokany aza nomeny antsika
Andriamanitra zany mandeha amin'ny diamant zany, mandeha amin'ny émeraude, mandeha amin'ny vatso. Fa manina tsy nomeny moa le tany kely mba fitany an-danitra tany dia tsipy kely tamintsika dia lasa multimilliardaire. Izy tena tsy pazana kely émeraude fotsiny. Fa Jesosy nomeny. Misy antony ao. Misy ny antony Andriamanitra ny teny an'io tamin'ny zanak'Israely. Misy antony zany nomena lalàna zareo dia rehefa avy eo nomena didy. Anjaranao misafidy. Zay ny dikany. Andeha amin'ny nouvelle alliance amin'izay tsika. Pour bien être dans la sauce zany. Tanao fa diniko nanala volony koroko dia mangidy. Nareo tsy mbola mahita mpitory teny ohatranahy ty ka. Aza mitady anao fa je suis unique. Alléluia. Marc 12:30. Averin'i Jesosy le izy. Inona zany voilà resaka comme ça vakianareo le izy. Dia vakianareo le Deutéronome 19 sy ny tariny iny azahoanareo anazy fa juste verset kely fotsiny nge meko mba azahoantsika anazy sinon lava be ty. Ozy Jesosy rehefa nitantantany tamin'ny pharisien zany inona le lalàna patati patata sy ny commandement dia naveriny iny hoe tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Naveriny io. Donc mbola valable zany amin'ny Jesosy zany. Dia hitantsika zany rehefa nanontany izy hoe inona moa le lalàna lehibe, inona moa le commandement sy ny tariny zany. Bon, tsy verena an'iny. Matthieu 6:24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Voilà la chose. Olona anankiray tian'Andriamanitra zany tsy manaraka lalàna. Aza sina adventiste nilanao fa sao dia voadaka eo ianao sy nio bajerenao. Olona tian'Andriamanitra zany tsy manaraka 613 lois. Ahoana ary zany? Raha dinihana ny Baiboly be da be tsy maty ange. Fa zay tian'Andriamanitra indray manaja ny teniny. Donc zay tsy tian'Andriamanitra manaraka lalàna. Za zao tsy tia mpitondra fanjakana eto arahana lalàna. Fa zay tian'Andriamanitra manaraka ny didy. Satria Andriamanitra zany rehefa miteny fotsiny aza manana andriamanin-kafa ianao. Ay, zay zany. Fa raha tsy tiako ny tompo mila terena amin'ny lalàna. Aza manao sary vongana ianao. Raha tohizana zany ny zavatra iny. Ozy Jesosy amin'izay tsisy mahay manompo tompo rojo izy, soit natiany anankiray, soit halan'le anankiray. Zavatra tena mahagaga amintsika olombelona, bon olombelona resaka moa zany miditra eglizy. Na io resaka Jesosy Andriamanitra fanahy masina io mbola misy olona nge manana préférence. Andriamanitra ny tiako no Jesosy. Satria Jesosy ny teny an'izao tsy tiako. Mba vakio hoe ancienne alliance. Dia ho hitanao zatra nataon'le Andriamanitra teneninao hoe aiza ny titinao. Fa reo hoe olona ray. Olona ray io. Ina mahatonga an'izy io satria sasany tiany kokoa le maman'Andriamanitra no le zanak'Andriamanitra. Donc zay tenenin'ny zanak'Andriamanitra hoe femme qui a-t-il entre moi? Tsy tiany satria manina voilà. Nireva avy eo ay Dieu kay tsy niteny an'iny. Satria tsy mpamaky ancienne alliance. Na dia olona mandeha l'église ke mbola misy préférence amin'le personne anankitelo hoe nefa ray ihany le izy. Donc ianao zany mijery anazy zany tsy tianao ny tarehako fa tianao indray ny fanahiko. Dia le amako zany tsy dia tianao fa nga tsy zary rereny io sa tsy zay. Voilà. Donc eto zany jerevinareo tsara zao io. Hoalan'le anankiray soit natian'le anankiray.
il s'attache à l'un aux izy et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Jesosy zany nanome exemple teo Andriamanitra sy ny arena fa tsy tenenina akory diable. Jean 13, 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Inonareo tsara manomboka eto. Inonareo tsara. Jésus zany, voilà. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Tsy pio tsara zany, inonareo tsara zany, les siens dans le monde. Mis le comble à son amour pour eux. De am verset 13, chapitre 13 zany, zany hoe verset 1 zany, zany hoe aimer les siens qui étaient dans le monde. De mitohy ihany le tantara fa tsy vakiko daholo izy fa tonga de am verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, izy. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Zany. De fantatritsika moa le izy hoe mba fantarana hoe mpianatra nareo. De verenako kely le verset 1, Jésus tsy nanome ordre, ni commandement, ni la loi, hoe mila tiavoko ny olombelona ambony tany akoatranareo. Azonareo? Za tsy nahazo ordre ity an'ray aman-dreniko akory. Za tsy nahazo ordre ity an'ny namako ivelan'ny église. Jesosy jereo tsara, dans le monde izy, il aimait les siens. Fa izy tsy nity fariseo, soit disant mpanompon'Andriamanitra. Azonareo? Inona ny antony? Enao pe tsara velatsy. Raha ny rahalanao sy raha vavinao amin'ny tompo aza tsy vitanao mity anazy, comment tu peux aimer en dehors de l'église, en plus anatin'ny église? Enao tsy afaka miservir 2 mètres. Soit tianao le contre Christ, soit alanao le pour Christ, soit tianao pour Jésus-Christ, soit alanao ny pour Christ. Fa personne ne peut aimer 2 choses à la fois contraires. Ahoana? Ahoana zany? Tsisy afaka mity olona anakiroa zany. Ray pour anao, ray mankala anao, de rehefa avy eo ahoana moa avitako hoe ity olona anakiray dans le monde nefa tsy pour anahy. Comment c'est possible? Vakio tsara io Jean 13, 1 io. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Je ne peux pas aimer 2 mètres. Za tsy afaka mankaty olona anakiray miara-manompo, miaraka amiko an'Andriamanitra sy ampitoviziko fitiavana amin'olona anakiray tsy miara-manompo an'Andriamanitra. Ray ho tiako, ray ho alako, ary tena ho alako mihitsy. Alléluia. Inona ny tiana tongavana amin'izany? Misy dikany nanaovan'Andriamanitra an'io. Jesosy nanao an'io. Le Jesosy teneninao lalana sy fitiavana io. Non. Vakio tsara tompoko. Jesosy tsy mbola nivavaka ho an'izao tontolo zao. Mivavaka ho anareo aho izy tamin'ny disciple. Nareo amin'izao tontolo zao, fa nareo tsy ho an'izao tontolo zao. Maintenant, inona andeha vavahako, andeha vandravandrako, andeha hivavaka ho an'ny olona anakiray. Any amin'izao tontolo zao. Mba moa verset hoe za miteny an'izany. Fampivavahana reo izy moa tenen'izy io. Zareo mpirahalahy sy mpirahavavy sy fianakavian'ny tompo ny tenenina. Fampivavahana reo.
za sy anao ivavaka ho anao manana problème ianao za tsy anaty foko piatsara velatsera miteny hoe anaty foko ianao fantako afitaiza ianao na nom de famille anao za tsy fantako maintenant amizay za ivavaka ho anao ho an'ny zosy ianja ve dia hitovy zay ivavaka ho anao ve ny sentimentko sy ny fitiavako ve ahoana itovizan'izany je ne peux pas prier ho an'olona anankiray tsy momba anahy tsy momba an'Andriamanitra efa noentiko amintsika iny raha religion no entinao Andriamanitra tsy mbola nanome baiko ny commandement hoe adao ny religion sasany adao ny finoany sasany tsy mbola nanome baiko an'izany izy rombe folo foko amina million zareo nivoaka tany amin'ny pharaon ray ny fomba hanompoana an'Andriamanitra ray ny tenin'Andriamanitra ka en dehors n'iny million maromaro zareo andriamanin-kafy io iny efa noentina taminao hoe na ty kiboko ty za lasa andriamanitro za raha ohatra ka zao tontolo zao loatra mieritreritra an'izany ça veut dire lasa andriamanitro iny donc olona anankiray zany mamorimporina fomba zany hanomponin'Andriamanitra dia rehefa avy eo am'izay hoe za ve tianao hanaja fombanao satria hoe mamaky baiboly ianao Paul ange niteny na misy anjely aza aho izy miteny ankoatra ny zavatra resahanay na anjely ozy izy ça veut dire afaka mivoaka zany le anjely mamirapiratra hoe ay tompoy Maria fa renin'Andriamanitra fa malahelo izy tsy tomponareo eto amin'ny fiangonana ny mamantsy le kamarony sasany dia reveo inona raha kifaty an'izany na mamirapiratra eo le anjely mivoaka voasoratra anaty baiboly sa tsy voasoratra donc rehefa tsy voasoratra za tsy natao hanaja finoana kristna hindoiste ny bouddhiste ny fanompona razana tsy nomena commandement ny ordre anajan'izany na dia kely aza dia io no entiko amintsika io hoe même dans le monde aza za tsy nahazo commandement andeha ity olona tsy momba ny Kristy sinon maty eo ohatra ary za zany tofa efa miditra dans le sujet mbola philosophe aloha tsika zao mbola tsy tonga mathématique mbola philosophie voilà zany situation rehavanao amin'ny tompo aimez-vous les uns les autres mpianatra ny resahany an'io mpianatra ihany en dehors ny mpianatra politesse fiatsonan'izany manajanao tompoko ajainy ianao satria zange olona bien éduqué avy amin'ny fanjakany lanitra donc za rehefa mandeha manahoana tompoko ajainy ianao fa za tsy tianao zay nga Jesosy fa misy mahay manompo tompo roa izy fa misy mahay mity olona roa hoe ray contraire donc na zany hoe nanareo andeha misy problème io ange nareo nge manana problème be nandeha anatina mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe ianao tsy à l'église c'est vrai hoentina mivavaka ianao fa ny tena marina le mpanompon'Andriamanitra rehefa mivavaka hoe tompo akitio ny fony amin'izay sy converti dia tonga à l'église sa tsy zay zany io na dia tsy teneniny io za ve ndeha régler problème anao dia rehefa avy eo za dakanao mbava fo ve ahoana impiravoany zany misy tromba esorina le tromba n'le olona rehefa avy eo amin'ny église hafa izy maninona any izy miservira ahoana maninona tsy nandeha tamin'ny église iny raha tanina afaka trombanao raha tanina afaka kalanoronao maninona ny tety église tao Antananarivo evivio amizay mba nahita amin'ny internet hoe ay any spécialiste ny tromba za tsy spécialiste ny tromba non atao aminay misy spécialiste ny mpamosavy feno soa tombo tao ambotro manjaka fanena tamin'ny mpanao reggae Fever Night ianareo atao aminay zao fa misy mpiady atao aminay hoisy avocat ato misy spécialiste mpandihy reggae any ampasana
ato misy spécialiste zany mpamitra tanina amin'le boka le misy le nana reny atsoa zo za tsy spécialiste ny trombo bref ohatran'izany zatra efa tsy afaka zareo amin'ny église rehetra hatramin'ny vahon'ny oloko io dia za moa miteny amin'ny olona tsy esy vahon'ny oloko zany ao fa vahon'ny voloko ny ao hoe ianao raha misy mirandrana dia hoenty amin'izareo fa ianao raha misy devoly tsy afaka zareo io zay le hoe fampivavahana reo e ianao zany mila ao anaty fonao ianao zao raha ohatra zanakanao ohatra misy problème ohatra nefa ho faty mihitsy ianao mitalao amin'Andriamanitra satria ny zanakanao anaty fonao dia ataovy zanak'olon-kafa ny anaty problème hoentina mbavaka ila izy fa tsy mitovy le intensité an'le fivavahana sa tsy zany satria le olona efa ianao lié amin'ny sentiment amin'ny zanakanao donc naronge raha tsy efa hivavaka ohatrany tena mitalao mbola tsisy vavaka ohatran'izany mihitsy raha zanako zao raha marary ohatra na zanangataka isorona tromba mbola mafimafy angamba intensité ny prièreko satria maniny zanako marary dia maniny aleko zany maty au lieu de zanako maty satria anaty foko le izy donc mafy be le zavatra fa raha tsy mafy le izy au fait zanakanonge tianao faty c'est ça la vérité bref somary nijanona kely moa iny donc aimez-vous les uns les autres zany satria manino 1 Jean 4:20 j'aime Dieu vakinareo tsara io avelako nareo mamaky an'io si quelqu'un ozy dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère c'est un menteur pandaingy io mpiatsara velatsy io celui qui n'aime pas son frère comment ozy ny baiboly peut aimer Dieu dia jerevanareo amin'izay nge raha ohatra ka atsika samby amin'ny église zany na raha lao amin'ny tompo zany tsy mahavita mifankaty et puis le ivelany église ve tianao ve mpiatsara velatsy sady mpandainga tsisy mahay mity olona roa contraire personne peut servir deux maîtres voilà alléluia zay azonareo tsara le izy donc ny resaka fitiavana teo ny resaka fankahalana dia ny resaka lalàna dia ny resaka didy azonareo atambatra amin'izay mantsy io rehetrarehetra io maintenant tsikiditra mathématique amin'izay ahoana moa le mathématique tiako beny -2 fois -2 égale 4 zay on va y venir fa io tsy any banque zany ina moa le ambanin'le compte le vola ina moa fiantsonana izy découvert fois découvert tokony miampy le izy tsy tiany banque zany zay azonareo tsara nantokantrano le izy résumeko en quelques mots tsotra le izy lalàna zany nomena amin'izay tsika voany amondy rehefa mandika lalàna amin'izay tsika migadra amin'izay tsika misy moa zany tsy haiko raha mbola misy moa izy hoe asantery-vozona dia sasany zany misy gadraina mandramaty rehefa mandika lalàna c'est pareil pour Dieu manina nomena lalàna tamin'ny andron'ny Moïse amin'izay midobaka ny fahotanao amin'izay anao azo condamnena amin'izay anao azo tsaraina zay zany nanomezana lalàna fa inona indray ny didy indray juste fotsiny nasehoko anareo teo iny hoe ny resaka si tu écoutes ma voix ozy ny tompo tatatan dia aza manana andriamanin-kafa ianao fa izy tsy manery zany hoe ianao zany raha tianompo andriamanin-kafa ndana fa tsy terena eo mantsy alalàna hoe izany tia izany tsy tia ankizanakay zany raha kapohana ceinture foana zany ça veut dire tsy tiany ianao ray aman-dreniny fa ny ankizanakay rehefa resahanao tsy tiako ianao minamana amin'izao ohatra tsy minamana izy fantatra hoe tiany ianao zay sy ajainy ny teninao zay dia tamin'ny Jésus moa zany mbola naveriny daholy rehetrarehetra io dia rehefa avy eo tu ne peux pas haïr et aimer maître anankiroa mandeha gauche le anankiray ray mandeha droite dia ino moa no entiko amintsika iny juste tiako asehonareo biblique fotsiny hoe
Jesosy tsy nity olona rehetra. Zay manatona anazy ihany ny tiny. Zay manatona anazy ihany ny tiny. Za koa ohatran'izany. Ahoana za efa miteny vérité aminareo e. Za tsy mahavita metsara vela tsy resaka zavatra tsy atao anatiko ato. Problème anao ve avy any ve za ve ndeha hizaka anazy? Fa ahoana? Fa raha miaraka manompo ianao, oui, miaraka mizaka isika ka. Sa ahoana ianja? Nizoga koa za vao mavezatra koa mbola pinanao avy any rehefa avy eo za voadaka mahigery indray mandeha. Non, 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 non. No teva iabo. Mba indrera nga ty ah. Jesosy efa manan'io fa nga tsy izy ny lalana. Ahoana mazava? Nareo ke mitapitapy mity olona zorona olona de contraire. Folinareo zany. De toute façon impossible io e. Misy moment zay ato rehefa ity reny mandeha amoron-dranomasina any zay ato rehetrarehetra zany. De mba makamaka rivotra makamaka saina amoron-dranomasina. De imagineo indray za miaraka amin'ny gentilisa de zareo rehetrarehetra mijanona ato de za miaraka amin'ny groupena je ne sais pas quoi mandeha akaka rivotra ny an-dranomasina raha raiko fatinina za tsy te handeha. De za andeha ho any tsy alaise satria maninona resaka tsisy dikany any. Ina andehanako any. Aleoko miaraka amin'olona fiangonana ray miaraka amiko amin'izay alaise hoe hay mba miray saina miray fo miray fanahy. Fa raha za andeha hiaraka amin'ny olona anankiray tsy mpandeha l'église de hoe andehanao vacances raha raiko fatinina aleoko mijanona amin'ny désert de samby mijanona eo fa au moins miaraka. Tsy alaise ah. Ahoana mampalaise ana amin'olona anankiray contre zay namonjy ahy. Ohatra donc za zany mahay mity olona anankiray chrétien non chrétien. Jesosy tsy navita an'izany. Zay mahatonga leza. Hafa ny andraisana anao rehefa miatasy amin'ny église. Hafa ny andraisana Andriamanitra anao rehefa miatasy amin'ny œuvrany. Tsy ataoko mitovy ny manompo sy tsy manompo. Donc Andriamanitra dradradraina fitiavany tika mazava ny teniny ao amin'ny Malasia. Tsy ataoko mitovy io olona anankiroa io. Non, non, non. Fa ahoana le ray andaniana fotoana. Adversaire fiantsoana an'izany. Jona za andany andro. Zatra logika be zany. Alléluia. Andriamanitra tsy nanome baiko hoe tiavony olona anankiray en dehors ny vahoakany. Fa ajao le izy. Ino tsara ajaina le olona. Tonga izy manahoana tompoka. Rehefa avy eo izy miteny hoe ianao nga mpitory teny. Eny tompoka. Ary ianao nga mino an'Andriamanitra. Za mpanompo sampy. Ajaina izy. Fa tsy andaniko fotoana. Ary tsy ampidirako sentiment. Iza moa irany naroga malala hoe sentimaka iny ve? Sentimaka. Iza le rappeur minan'iny. Northern Centers. Sa Big Jim Dambo iny tsy tadidiko loatra. Bon. Tsy asiko sentimaka io. Aleoko mifoka rongony de any amaka sentimaka. Zay ke mahatonga zay nira ndray mandeha hoe revinao io e. Pasinao rehefa tianao de zay hozy Samuel. Reventsika amilay io. Za dalaina, za tsy manadala anao. Alléluia. Zay zany iny zany. Mazava zay lalàna, didy, fitiavana, fankahalana. Hita matematika am'izay tsika matematika n'Andriamanitra.
Matthieu 5, 1. Vakinareo io. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient, verset 2. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, verset 3, Vakinareo io, zatsy amaky akory. Heureux les pauvres esprits, vous disent. Verset 4. Vakino. Heureux les débonnaires. Tout ils viennent. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. Za hitanareo io falinareo izy zay persécuté fa maninona Jesosy miteny an'io rehetrarehetra io. Mbola veriko indray mandeha le contexte an'ity affaire ty. Juste miteny comme ça Jesosy fa tsy namoaka lalàna satria zavatra rehetrarehetra ohatra hoe persécuté io tsy tiako le persécuté Je hais la persécution rehefa tonga aty amina. Je hais la pauvreté. Ma pauvreté, je hais. Donc, je ne peux pas servir de maître. Ça te dit? C'est mathématique an'io Matthieu 5 io. Za zany rehefa heureux hoe persécuté na, ça veut dire te ala amin'ny persécution Maninona olona anankiray zany procurer la paix zany parce qu'il déteste la guerre. Raha ohatra ka ty la guerre izy tsy miproclamer la paix. Ohatra ny Amerikanareo. Mamorona la guerre foana zareo eto seroa. Maninona mifalianareo miséricordieux satria maninona tsy tiako contraire an'izany. Zay mahatonga ny olona zany tenenin Jesosy zany rehefa nahita vahoaka zany izy ho azonareo ny fanjakany lanitra. Ho hitanareo Andriamanitra satria maninona pur cœuranareo satria maninona parce que vous détestez io zavatra io contraire an'le pur. Donc on ne peut pas servir de maître. Soit za makaty an'izao tontolo zao ty, soit anao ataoko un bisou TGV na io colonel io, soit halako maizina io colonel io. D'ailleurs j'aime pas io colonel io, sy TGV sy ny frongony. Donc votre stick io automatique za par défaut za mitia n'Andriamanitra. Za tia gouvernance n'Andriamanitra. Ah oui. Donc za zany raha ohatra ka tiako ny fantrana zany jamais nareo ho afakao. Pitareo zatra tamin'ny vendredi iny. Moi j'aime pas tenitenenin'ny ohatran'ireny. Ah non non. Non non non, j'aime pas. Donc ho avy ny contraire, ça tsy zany. Ahoana? C'est aussi simple que ça. Sahoana Mikael? Tianao Antananarivo? Non. Tu veux être en France? Voilà, tu y es. Tanareo tonga le zaza. Na zaza mahay an'izany. J'aime pas là-bas. Satria tsisy mahay manompo tomporoa. Dinianareo daholo le Matthieu 5 reny. Heureux vous qui procure zao. Satria manino reo olona reo tsy tian'io. Zay misubira injustice. Lasa manao avocat izy. Za zao te hanana avocat. Zay mahatonga poseko feno soa manao avocat. Pourquoi? Parce que za leo le nareo na Madagascar. En fait, déjà nareo fa vendrana aloha déjà. Ahoana torinareo aty ana andafy aty. Nareo na Madagascar andeha amin'ny gendarmerie tory ana. Fana zany nangana avocat ihany. Pourquoi? Parce que tsy tiako enjenjenareo. Déjà nareo mpanenjika tsy mahatratra. Fakahitsika Ralph. Bloqué fotsiny messenger. Aiza hitanao ana parany amin'ny YouTube. Quand je veux koa amin'io. Fa tsy quand tu veux. Alléluia. Non, je procure la paix.
dans ma vie, dans mon foyer. Satria manino tsy tiako ahelingelenao. Alléluia. C'est ça le mathématique io, c'est aussi simple que ça. Tsisy mahay manompotompo roa. Soit tianao manan-karena, soit tianao mahantra, soit tianao faible, soit tianao matanjaka, soit tianao fanjakan'Andriamanitra, soit alalinao ny fanjakan'izao tontolo izao, soit tianao ny président gasy, soit tianao président du royaume de Dieu, Jésus, soit tianao ny tanindrazanao, soit ianao mankatia tanindrazan'olo-kafa, zay natongavako aty. Leo any gasy aho. Et puis zay efa mitsoka gasy tany, mbola gasy koa manatona anaty. Bref, zay zany. Zaho tsy mety tsara velatsy. Leo fomba ny gasy aho. Leo fiatsaram-belatsy ny gasy aho. Et puis za tadiavin'olona hoe ovina mo andehanao vacances na Madagasikara. Orangaty, zany efa niala tany tsy te hiverina. Raha manao vacances tsy mba mandeha any amin'ny Konisy hoa. Ay, tsy mba mandeha amin'ny hoe good morning, hello. Za ve tianao hiaina fofony rivotra be horirika sanatriany vava. À moins que Jésus miteny hoe verena ianao landray na tsy manome baiko izy en tant que lalàna. Raha tianao anaraka ny teny hoe verena dia verina na dia mipetraka ao Andravoahangy anao isotro tsy manina fa satria ny tenin'ny tompo. Fa de moi-même, soit tiako ny tanindrazako, soit halako le izy dia ny anahy mazava tsara tsy tiako ny tanindrazako satria ny tenin'Andriamanitra miteny là où tu fouleras tes pieds ozy izy anao io. Fa tsy zay. Zaza nitsoka gasy mbola gasy mihinana ravitoto indray tonga aty. Inona loka antsika rehefa avy eo? Akorony. Za mba mitomba nihinana fromage ery Antananarivo. Mbola tsony zo jerena loka gasy. Meva indray mba manao kely inona le zatra tiako be iny? Le feuilleté ona coquille Saint-Jacques. Za mantsy tia Saint-Jacques be. Fa za zao mandeha any mianjo hena ritra, ravitoto, tsaramaso fangaro poulet sy kisoa. Oraka zay fa tsoka an'io 10 500 kilomètres mba teo vazaha. Donc, contraire zany Matthieu 1:10 fa isika tsy afaka miaraka à gauche sady à droite sinon mitapy fiatsonanao zay. Dia jereo amin'izay verenako amin'izay ny voakan'Égypte. Verenako amin'izay le Matthieu voalohany teo iny hoe justice. Bon, efa azonareo zany misy fomba zany le izy. Dia aiza le Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume et la justice. Jereo amin'izay. Inona moa ny antony namoahana lalàna sy didy? Andriamanitra aloha safidy vahoakana izy. Donc lalàna ampiasaina, didy ampiasaina. Zany hoe vao nivoakan'Égypte zany ny vahoaka zany. Ohatrantsika zao hoe anaty monde de sortez au milieu d'eux, dit le Seigneur. De entre parenthèses ty inonareo tsara ty ino tsara. En fait tsy mitovy grâce nomenanareo sy grâce omena olona Madagasikara. Ben oui. Ny mpinosaina Madagasikara zao tsy tafavoaka Madagasikara. Na dia tsy tiany zareo tanindrazany zareo fa nareo vao fatotrao. Sasany zany voakan'Andriamanitra tafavela tao Égypte. Donc quitte ta famille, quitte ta patrie, les familles mety afaka fa ta patrie tsy afaka amin'ny sasany. Hitanareo tsy mitovy fitiavan'Andriamanitra.
misy dimension de grâce. Donc effortnareo ny Madagasikara mafimafy no effortn'olona ty andafy. Jeunes gens, vous êtes forts. Ça veut dire nareo mila miady mafimafy kokoa nareo fiangonan'ny zay eo Antananarivo satria maninona? Inona ny anton'izy io? Omena ny lalàna, omena ny dedy. Zany hoe olona anankiray zany avant que izy zany raha ohatra ka ho manana amin'ny destin tsy maintsy préparena olona anankiray. Hein? Voilà ton problème. Izy koa nareo tsy préparé. Za zao préparena, za zao formena, rehefa avy eo hiditra amin'ny destin ao koa. Donc misy certaine olona zany omen'Andriamanitra grâce faveur izy hoe melamy tanindrazanao ianao. Mahatonao inona no vandravandranao raha ohatra ka nahazo an'izany. Et puis zareo matoa esorina amin'ny tanindrazana mbola inona indray zatra tadiavan'zareo fatifatina religion. Juste le fiatsoana anazy fotsiny tsy mitovy fa fomba ny razambe le izy. Zay nge ny problème ny peuple hébreu. Navoaka zareo fa inona ny antony? Zareo mbola mitomany inona moa zany soupe oignon. Zareo menimena tamin'ny Moïse hoe tsy aleo hoe maty tany fa izy le mikikika pendant 400 ans pendant 4 siècles hoe vonjeo hoe afao amin'ny fijaliana patati patata. Maintenant amizay zay gasy ny sorina amin'ny tanindrazana dia natsona ho lasa zanak'Andriamanitra. Nahazo faveur goavana pas possible isika noho ny gasy mino tsy tafavoakan'ny Madagasikara. Ça veut dire niady tsy mitovy. Dia za hiala amin'ny fianakaviana, le fianakaviana mbola amin'ny quartier Andravoahangy ao ihany mbola fampitazana ihany e. Et puis le tanàna natombo Andravoahangy ataontsika hoe mba nipetraka Ampefloa, aiza ianao tsy andalo Andravoahangy tôt ou tard dia eo ianao ay teto le ninany tsy finako. Tadidy foana, teto nina le soupe silamangana. Tadidy foana io. Or que Andriamanitra mila vonona ny momba antsika. Ny paseako mila vonona. Tsy ho adiniko le izy fa au moins tsy manana effet amiko. Zay ny intervention de la loi. Zay ny intervention de hoe mela tao ianao. Soit tianao ny tanindrazanao, soit omeko firenena vaovao ianao. Soit tianao ny fianakavianao, soit ianao omeko fianakaviana vaovao. Zay minoa. Inona ny safidinao? Donc Andriamanitra zany nanome fomba anankiray amonjena antsika sy iliberena antsika. Jerevanareo nge ty verset ty. Izy ty mba tsy vakinareo fa ampidindro. Abraham zany quitte ta patrie et ta famille zany. De nomen'Andriamanitra lalàna zany zareo zany tsy didy zany tiavina Andriamanitra ao. Colossiens 3:2 affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Zany hoe ho anareo any Madagasikara zany zay tsy tafihetsika amin'ny tanindrazanareo nomen'Andriamanitra moyen nareo edina amin'io zavatra any ambony ny saindro fa aza miconnecté amin'ny la terre ianao any ambony. Dia ohatran'izany tsika ty zao mandrakity ny androany hoe omena zavatra anankiray hoe connecte toi any ambony any satria manino mila vonona ny tanindrazanao, mila vonona ny fombanao, mila soloina ny mentaliténao. Dia eo amin'izay ny intervention natao hoe commandement hoe iza ny tianao. Lalàna safitiavana raha tianao aho Jesosy anaraka ny teniko dia maty zay zavatra miatasenao eto ambony tany. Zay mahatonga hoe si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, car zangy eto ambony tany, il ne peut être mon disciple. Satria manino tsy mety maty ianao. Fa une fois za, alléluia, miditra amin'io
détaché amin'ny zavatra attachement-ko tamin'ny fiainako taloha eny na tamin'ny fianakaviako. Rehefa tsy tia izy, gloire à Dieu. Za efa tsy manana attachement. Raha ohatra ka tsy tia anahy ny gasy, gloire à Dieu. Zanga te hody. Maintenant tiako ny tompo, tsy manana andriamanin-kafa. Tiako ny tompo. Tiavo ny rahalahinao sy ny rahavavinao ao amin'ny tompo. Za tsy mahavita mbola ity olona anankiray tsy ao amin'ny tompo. Tsy natao an'izany aho, ary tsy natao an'izany koa ianao. Tsy marina zany. C'est ça les moyens raha tsy azonareo reo verset ireo. Zany hoe zareo zany nesorina amin'ny Egypte zany. Mantsan'ny Pharaon. Mantsan'le général zay tonga ao. Maintenant am'izay rehefa zareo ny tonga tamin'izay, nareo tsy afaka miprosterner amin'ny statue. Mandeha any Corée du Nord ianao dia azonao zany zatra resahako zany. Statue ny Kim Jong-un Il. Isan'ny latsinainy reo Corée du Nord reo. Mandeha amin'ny statue grand ina moa izy iny. Grand ina moa fatsonjareo izy iny. Grand leader. Immortel. Zay vao manomboka ny lundi. Dia hozy Andriamanitra amin'izay tsy manana andriamanin-kafa ianao eo alohako. Satria manino? Tiavo aho. Zay amin'izay le izy hoe tsy question na égoïsme, tsy question na orgueil izy. Andriamanitra aza manome zana. Zaza tiany Andriamanitra hisandratra ho lasa mpanjaka. Zaho omeny lova. Fa izy miteny tiavo aho mba aminoko zay olona nitiavoko taloha. Satria tsisy mahay manompo tompo roa eto ambony tany. Andriamanitra tsy mahay mity devoly sady mity ahy izy. Soit aza tiny, soit aza alana. Point final io. Dia ohatran'izany koa ianao. Ianao tsy afaka mity fiainanao taloha sy ankehitriny. Maintenant, changez votre mentalité. Ovainy zavatra rehetra. Ahoana ny vanana azy. Tianao aho. Tianao aho ozy ny tompo. Tiavo aho. Vao mity ahy ianao. Vao manaraka ny teniko ianao. Maty ny fiainanao taloha. Fomba anankiray nomena moyen anankiray. Anovana ny fiainako dia nomena ny commandement. Amin'ny alalan'ny fitiavana. Maintenant raha ianao mity ahy. Mankalaza olona tsy tiako koa ianao. Dia fantatra fa mpianatra ianao. Maintenant ozy Jésus amin'ny Matthieu 5 amin'izay, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? À toi de choisir. Nomena libre pouvoir ianao misafidy iza ny tianao, iza ny tsy tianao. Ny anay efa ela be vita ny safidy. Contre ny doctrine hoentiko ianao. Quel que soit izy ianao io, za tsy tianao. Ajaiko ianao fa za tsy tianao, ary za tsy hiady ho anao mihitsy. Koraha tsinonako. Za miady ho an'olona ato amin'ny fiangonana. Rehefa misy problème ato amin'ny fiangonana, vonina anome rehetrarehetra anarenana an'iny. Satria zay ny afantarana fa mpianatra anareo izy. Donc raha ianao zany tsy mity, tsy mifankatizana amin'ny fiangonana zany, berk na ny zanakanao tsy tianao. Za mahita an'izany. Be tsara velatsy, mody patati patata. Voilà ny mathématique de Dieu tompoko. Tsy tian'Andriamanitra ianao, arao ny lalàna. Tian'Andriamanitra ianao, arao ny didiny. Si tu obéis à ma voix aux izy, dia ho hitanao fa omeko anao zavatra rehetrarehetra. Satria manino? Ianao zany vao mity an'Andriamanitra, ho alan'izao tontolo izao ianao. Fa noho ny fitiavanao an'Andriamanitra, récompenseny ianao. Ianao tsy very mandeha zany. Tsy ataoko mitovy ny manompo sy tsy manompo izy. Na dia satraine, ohatrany hoe misatraine zany izy, miandrasa kely. Fa une fois vao Andriamanitra mirotsaka, anaka, tsy namelahy ianao. Là amin'izay ny puissance ny je hais, alako zay contre ny raiko, alako zay contre ny rahalahako. Ah oui, je suis prêt. Ah oui, je suis prêt à combattre quiconque zay mikitikitika ny tenin'ny dadako any an-danitra, na fianakaviako io, na zanako azy io. Tsy zay nga io Luc 14 io 26. Si quelqu'un ne hait pas
donc inona zany za zany mila mianatra miahira ce que Dieu déteste moi je déteste. Ah non non non, tsisy an'izany hoe kazao non non non, si Dieu déteste moi déteste, point final. Zay mahatonga anahy tsy be namana. Be namana ahoana? Tsy possible amin'olombelona mity inona re zany sady mity olona mpivavaka ianao sady mity mpanompo sampy satria fianakavianao ilay mpanompo sampy piratsenonako. Afatinareo moa zaty fa 10 taona tsy niresaka tamin'ny rahalahiko mihitsy, ray dada ray reny 10 taona mahery rangatia. Soit ianao mino zavatra ataoko, soit ianao dégage, point final. Parce que je ne peux pas aimer deux choses à la fois contraires. Zay mahatonga Andriamanitra tsy nanome baiko mihitsy tiavony ray aman-dreninao. Ajao izy bien sûr satria izy nahitana ny masoandro. Rehefa retirety tsy afaka miasa izy, iza moa mandoha vola. Be velomina ny ray aman-dreny satria ianao ny velomina tamin'ny ianao nanao kosa. Fa Andriamanitra tsy nanome baiko ny commandement hoe tiavo. Fa raha ohatra mandeha fiangonana izy, là ça change la donne. Fianakavianao raha miditra l'église mombanao, ndao tsika hiara-nompo. Là ça change la donne hoe tiavo izy. Fa tant que izy contre mon Dieu, mon Seigneur, za koa contre anao à 100%. Aleoko mamangy rahalahiko amin'ny tompo na nabaviko amin'ny tompo au lieu de mamangy fianakaviako tsy amin'ny tompo. Satria manino efa niova zanaky ny ray manana rahalahy vaovao manana nabavy vaovao dia ianao koatran'izany manana rahavavy vaovao sy tout ce qui va avec. Voilà Jésus ny teny hoe il aima ny nazy ihany ny tidy dans le monde. Izy ny manao sitrapony raiko izy io ny rahalahiko, io ny mamako, io ny zanako, contraire an'izany berk. Reny mandainga indray amin'ireny verset reny. Maintenant, tsika ty en France, tsika nge nazo grâce. Zareo Madagasikara nazo grâce anareo fa mafimafy niady. Donc mila matanjaka anareo manolo an'io satria manino rehefa mivoaka olona anankiray tsy maintsy misy la loi de remplacement, la loi de substitution fiantsona anazy. Za zany pakafy tany amin'ny Moïse tany amin'ny Pharaon Égypte. Ahoana amin'izay ialako amin'ny fomba koa or que za anana fiainana vaovao. Tsy sam'izay ny intervention ny commandement sy ny ordre. Quitte ta patrie, mila tao ianao fa meko zavatra vaovao ianao, fomba vaovao. Dia manino ahoana nalako le tanindrazako, ahoana nalako le ray aman-dreniko ny tiaviko sy ny rahalako sy ny fianakaviako. Meko nouveau commandement ianao, avadika zavatrafa ny tianao dia maty le ray. Donc inona zany nazo antsika zany natsony isika reto mididy lehibe goavana be. Diavony Andriamanitra ao, diavony namanao tahaka ny tenanao. Dia manino changer zay, afaka zay le émotion sentimentko amin'ny passé ako. Satria raha tsy afaka io afaka tonga ty andafy ianao fa Madagasikara afaka hoentinao mibalady any Amerika. Dia manino fomba ny gasy ihany io hoe ianao afaka miala tout ce que tu veux any tonga eto ianao fombanao ihany fombanao. Zay mahatonga Andriamanitra manome zay hoe cherche en premier fanjakako sy ny fombany fa hovaiko olom-baovao ianao.
io daholo le outil omeko anao moyen anankiray avitanao manova ny fiainanao. Diavo amin'ny fonao manontolo, amin'ny fonanao sy ny sainao sy ny herinao rehetra, dia ho hitanao fa ianao rehefa mijery le monde io berk satria manino tianao ny tompo, halanao le contraire, atasy aminy ianao zay, tanteraka aminao raha avako le teny rehefa avy eo zay mikitika anao, mikitika ny andro masoko. Andramo ary zay manelingelina anao, manelingelina satria manino fanahiko mitoetra aminao. Fa raha ohatra tianao le infidèle, tianao le contre tous les ano hoe qui a-t-il entre Jésus sy ny tarany zany, raha ohatra ka tsy tanteraka aminao iny, ianao nge tsy hiova mandramaty. Le monde no entinao à l'église fa tsy ianao mitondra l'église dans le monde. Donc ianao tsitra amin'ny destinao zany, fa isika nge omaniny isika. Moïse nialan'ny Égypte fa tant qu'izy tsy traité tany pendant 40 ans tsy afaka naverina en Égypte. Ianao ahoana? Teraka tao Madagascar, janonao Madagascar, converti au Madagascar, sarotra be ho anao zany raha tsy miditra amin'ny commandement de Dieu, amin'ny didin'Andriamanitra. Sarotra be aminao miova raha tsy miditra amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Na ho anay aty andafy aty, anarany ena nge nandeha andafy, fa io Madagascar io no entina ty daholo. Profony zany vary daholo no tena mahasalamanay aty. Vary firtaona zota aty en France, 30 ans zota aty andafy, devine inona zavatra tena hoaniny matetika, vary. Aparany mandeha lavidavitra iny dia manao McDo kely, dia voilà manao vazakely, dia McDo, dia Burger King na KFC, dia na sandwich. Fa la plupart de temps raha ohatra ka misy pouvoir manao anazy, afaka vary tompoko. Donc noentina ny voyage aty ny Madagascar, ohatran'ny Hébrony voakan'ny Égypte, fa noentin'ny zareo Égypte moindre geste le statut ny vofa pa dia empêcher n'an'izany misy fomba nomeny tompo tiany isika dia maneno diavo amin'ny nouvelle alliance amin'izay. Diavo il faut que tu aies ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, eny hatramin'ny enao aza mila tsy tianao satria manino enao nge to ambony tany, tant que tu t'attaches amin'ny momba anao zany, enao manao Andriamanitra ny tenanao. Donc jamais enao ho libéré. Mankalaza zay zavatra tsy momba n'Andriamanitra, Andriamanitra tsy mahantra. Donc mankala io fantrana io, Andriamanitra intelligent, mankala io avendranana io, Andriamanitra sage, mankala io tsy manana fahendrena io. Dieu voit, mankala io fanjambana io, arapana mankala daholo zay contraire ny promesse n'Andriamanitra sy ny momba anazy. Andriamanitra mahita, enao tokony mahita comme ton Dieu. Andriamanitra maheno, enao tokony maheno. Donc enao mila tesitra raha enao tsy maheno zavatra arapana. Tezery enao. Tant que enao tsy tesitra, enao hijanona amin'io fatifatinozina avy amin'ny razambenao io. Maty enao. Halleluja. Man'Andriamanitra ny reriny voninahitra mbola nanomezana an'izany zany tiany enao matombo la heninao zany. Tiany enao matombo la heninao ty fampianarana ty. Prouvez qu'enao teo ny fomban'i Jésus. Dans le monde disent il aima le sien seulement. Et puis enao iza afaka ity ABCOD izy enao be tsara vela ty enao de tiktikiko bidibidy na ny zanakoza tsy tianoko, puis le olona namanao ry tianao ko raha tsy henako.
firy mahita an'izany fiatsaram-belatsy tianao ahoana nonga afaka mity an'izany za zao raha ohatra misy olona mandeha Madagasikara atao amin'ny fiangonana ato zaza malahelo kokoa noho ny fianakaviako koa d'ailleurs fa lavitra lizy d'ailleurs zaza sy tia hita olona atao amin'ny fiangonana lasa lavitra anazy mbola mampalahelo anahy mahatsaro anazy par rapport au fait zay va avy any Sambava zany any tsisy raha raiko any tanao zaza midéclarer guerre am'zareo misy na iozina tsy manaitra anahy fa rehefa ianja lasa Tananarivo eo manana zany zolo lasa Tananarivo hay tsy eo zo ben oui c'est comme ça et gloire à Dieu aona azonareo nul peut servir deux maîtres nul peut aimer deux choses à la fois. Alléluia. Dia hitanao fa azo hery ianao latsany fanahy masina satria manino identique ianao amin'ny tompo. Dia hitanao fa ampian'Andriamanitra hery io rehefa sasahirana ianao mazo totsika ianao avy an-danitra. Pourquoi? Parce que de toutes tes forces any amin'Andriamanitra, de toutes tes pensées ahoana zany lanitra zany isan'andro bien sûr ianao déconnecté petit fatifatiny zao tontolo zao ty bien sûr ianao déconnecté amin'ny tête fa inona ny mampiasa sainanao. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ce que moi je veux. Tanteraka ny communion zay anaka et puis ianao avec assurance miteny hoe raha io tsy manelingelina anao fa intervient dada Wadray zay ny hero anatin'ny fankahalana tompoko mankahala ianao androany tsy mampianatra anao mity mampianatra anao mankahala zavatra anankiray contraire ny Andriamanitra ao sy ny mpamonjonao halao lizy mankahala atao hoe berk avereny berk voilà berk tsy tian'io avec Jésus ianao atao câlin mihitsy bienvenue raha lako fianakaviana raha efanahy isika manana but ambarantsika hanompo an'Andriamanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay donc diavoko ianao contraire an'izany ianao mba hiteo ianao tsisy lavako anao. Alléluia. Mazava zany za tsy mety tsara velatsy sa tsy clair zany tsisy lavako anao eo mba hiteo nanareo 400 abonnés ao io mba hiteo ohatray alléluia hitanao fa misy hery mandroaka parce que moi j'aime pas ces gens là c'est tout c'est clair mitapipify mijery rariny fatanareo tiako teneny zay n'Andriamanitra reny voninahitra fa azo hery nareo nanareo Madagasikara any mankahala io tanin-drazanao sy ny fianakavianao sy ny razambe dia hitanao fa idobako aminao ny fananirainao any an-danitra. Alléluia, qu'il soit ainsi. Amen. Gloire à Dieu.